fitoriana ny filohany HCC napetraky ny RMDM diaspora mety anafoana ireo didy tsara dalàna navoaka mpianatra akatso iamafy ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiny fifidianana solom-bavambahoaka ny tombo 727 ny isan'ireo birao fandatsahana alakamisy faharoa ny volana May taona 2024 miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy iara-dalàna aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia ny lafim-baovao ny politika trano amboatsika ny fampalalam-baovao mazava ny tanjona ho an'ny firaisan-kina hatramin'ny vondronandreo antoko politika 5 ao anatiny dia ny azo ny fahefana amin'ny alalan'ny fomba demokratika amerenana ny firenena amin'ny lalamarina makany amin'ny demokrasia sy ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna ary anaja ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny fahazona maro anisa any anivony antemira-pirenena amin'izao fifidianana solom-bavambahoaka izao no antoka anatratrarana izay tanjona izay. Ny votra izany nandritra ny fiona ny vovonana firaisan-kina tamin'ny masoivony Etazonia androany. Natsikafin'izy ireo tamin'izany ireo kajikajy politika tsy indry azo lena atao amin'ny kandida natolotry ny firaisan-kina hatramin'ny fanombohan'ny fametrahana ny atota taratasy mpirotsako-vidiana, ny fampiakarana ny petrabola sy ireo endrika fanenjehana sy fandrahoana ireo kandida ny mpiasa-panjakana, ny mpampianatra ary ny mpandraharaha ny ala tamin'ny vondrona firaisan-kina hoy ny mpitondra teny ny vovonana firaisan-kina paraina Auguste Androany raha ny tafa sy ny resaka tamin'ny masoivony Amerikanina. Manaitra ny tompon'andraikitra ihany koa izy ireo manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny seni manoloana ny fampiasana ny fahefam-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny kandida ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Nampatsiahy indray ny firaisan-kina nandritra ty fionanty ny tokony hijoroan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amampiantsehatra lehibe azy isy ny fifidianana malalaka, mangarahara sy miandany ary demokratika. Tokony anameloka ampahabe maso ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fifidianana izy ireo ka tsy tokony andro ny voka-pifidianana izay vao hiapanga ireo tsy fanarahan-dalàna maro izay efa voapirofo sy tena nisy marina. Dia ho arantsika ny fanadihadiana nataony Nzavandriamahefa sy Tahiry Niaina mahakasika izay. Nangataka fionana tamin'ny vovonana firaisan-kina ny ambasador'ny Etazonia monina sy miasa eto Madagasikara. Namaly izany fanasana izany ny firaisan-kina androany, naharitra ora iray sasany teo ny fifampiresahana hoy ny fanazavana, ary mazava ho azy fa ny raharaham-pirenena fa indrindra ny fifidianana izay ho solomam-bahoaka ho ataon'ny 20 May ho avy izao no votoato ny fifampiresahana. Fanjakana tan-dalàna sy manaja toy ny anakandriamason'ny demokrasia no tanjona hoy ny fanazavana, ka tsy maintsy natsikafina nandritra ny fifampiresahana ireo endrika fandikan-dalàna sy ny fanaparam-pahefana ataon'izao fitonana izao. Fimirona demokrasia regny misy manao coup d'état en Afrique regny. Regny any Niger, Guinée, Burkina Faso na Mali. Zay sy tianay zany fa zay dia tanao demokrasia ary zay sy mba makasitraka an'izany fiovagna ohatran'izany. Nefa anareo mba tokony ekinanay mba tokony mba magnampana indray fa indrindra anareo américain ataosika hoe premier pays de la démocratie nefa ianareo nefa nohatra ny sy miteny anareo ary ianareo ngamba fa matahotra daholo anareo communauté internationale eto sao dia ho ampidigna ohatry n'le madamony Union européenne ry zay ngamba mampatahotra anareo dia sisy miteny anareo zao fa dia tenin'izay zany dia hay nefa ny dia mba mangataka anareo amio mba teneno zahay sy mangataka hoe zavatra sazonareo atao fa gnanay fosiny mba rovy mariny fa nareo sy afaka manao ingérence sabasabaka amin'ny rahanay ity fa misy kosa valeur universelle, démocratie, l'état de droit, liberté d'expression sy ny sisa ikambanana eran'izao tontolo zao zany ny pays agnano demokrasia daholo mba io tokony mba rovanareo. Minimikipy manoloana ireo fandikan-dalàna marobe ataon'ny kandida-mpanjakana amin'izao fotoan'izao ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kanefa aingana be rehefa nao antsojay sy anampom-bava ny avy amin'ny fanoherana ho ihany paraina Auguste. Zao dia fa manomboka sady ny resaka sy fagnara-dalàna ngamba voatosika nahita taria ay moa varadrano ary avory daholo ny mpampianatra sy vory ny chef Cisco dia miaraka amin'ny kandida io sy mifidy an'io anareo reny ve dia sy hitany seni regny hitany seni any regny sisy rappel à l'ordre satria fa olo candidat mpanjakana manao anazy iregny misy ministre efa niala regny dia mbola manao ohatrana ministre
oentiny daholo ny directeur rehetrarehetra de mbola mamoro chef de service tonga agny maire manao chamboady miaraka aminazy de magnapetraky sary amin'ny école regny ve de suiteny seni suiteny HEC ary nareo koa mahitany regny nareo mba misy mpiasa ihany aminareo atoa sisy miteny nareo ezagezagny ihany ny resaka atao ezakezagny ihany resaka atao fa izy moa zany de milaza hoe voarainay zay io izy ansonamanay koa hay aza ataonareo zay io sy fa magneky an'io fa mora oka miteny hoe sy manaiky an'izany zay fa inona ny action ataonareo de miandry an'izay zahay zao miandry an'izay valy ny action ataon'izay fa izy koa moa izy de sy pesagna ambarany koa izy hoe niaogny tamin'ny plateforme firaisakina tsy mitovy velively tamin'ny kisarisary-pifidianana filoham-pirenena natao baroa farany teo ny fifidianana solombavam-bahoaka fifidianana manakaiky vahoaka no atao izany hoe ny vahoaka no hifidy izay olona tiany hitondra ny feony henanivony antenimiram-pirenena noho izany tsy hisy filaminana eto amin'ny firenena raha toa ka mbola anjakan'ny osika sy ny alabato ary ny kajy politika malotony izao fitondrana izao hififidianana io raha tena tiadiavysika nampisy fifidanagna madio ekeny rehetrarehetra etoa fa ity zavatra tiany sy laminy io ane atao sika na satria de vita io élection io zay managny 100% ny nazy ny fitondragny 100% nga io ilamina sy milamina an'io sisy zavatra milamina etoa raha sy zavatra ifanekegny ekeny rehetrarehetra ny résultat zay igny efa manao bo managny 101 zahay zao ame listanay 101 député candidat de akoatran'izay moa misy moa le indépendant sasany efa aki aty aminay atiky de sa miadan'io majorité sy matahotra zahay raha marina ny élection atao fa sisy alatralatry andrasana araka izany izy ao ataony ny fianakaviam-be iraisam-pirenena taorian'ny fionana teo amin'ny vovonana firaisan-kina sy ny ambasador amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidiana izay hatrany dia nitombo efatra isanjato latsaka kely nisan'ny mpifidy voasoratra anarana raha ny tarehimarika farany navoaka ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seni mpifidy vaovao 3 alina sy 5 hetsy mahery no nanatombo vokatra izay fitombony isan'ny mpifidy izay dia nahitana fiakarana ihany koa ny isandreo brofany datsambato rehetra manerana nosy raha ny momba ny fanotana ireo antota-taratasy saripady ampiasana amin'ny fifidianana kosa indray dia fantatra fa efa eo andalam-panontany izany ny seni amin'izao fotoana izao fa ny adiady ny asin'andre malala sy mbola avatsara 770 sy 7 alina sy 7 sy 110 tapitrisa no isan'ireo mpifidy voasoratra anarana raha ny tarehimarika navoaka ny seni izany hoe nanatombo 3.70 isanjato izany raha oharina tamin'ny isam-pifidy talohan'ny fanavozana isan-taona ny fifidianana ny tombo 7.7 sy 3 alina sy 5 hetsy ireo mpifidy ka nampitomboina 7.7 sy 700 nisany brofandatsambato manerana Madagasikara ho an'ny fifidianana solomavam-bahoaka izay ao tanterahana amin'ny 7 Meo avy izao raha 5.7 sy 300 sy 7 sy 4 alina izany tamin'ny fifidianana ny 9 Novambra lasa teo dia tafiakatra 420 am'zato sy 4 sy 4 alina na 28,124 kosa izany tamin'ny fifidianana ho avy izao antony noho ny fitombon'ny mpifidy hoy ny filohan'ny seni mahakasika ny mpifidianana dia nahitana tokoa fitomboany ny isa 7.7 sy 700 zany hoe raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia 5.7 sy 300 sy 7 sy 2 alina fa amin'izao fifidianana solombavambahoaka zao kosa dia matatra 420 am'zato sy 4 sy 2 alina 28,124 zany hoe misy fitomboany 7.7 sy 700 ny antony moa zany dia mitombo ny mpifidy dia tsy maintsy manao tsika ny atao hoe fampisarana raha ohatra ka eny amin'ny mpifidianana mihoatra ny 700 ny mpifidy dia tsy maintsy sarana manao bureau mpifidianana vaovao manakaiky eo dia misy ihany koa moa zany ny fangatahana zay dinina tsara ataony eny amin'ny rasa mankaika raha tena lavitra le toerana dia misy magataka hoe mba asiana bureau mpifidianana vaovao raha momba ny fanontana ireo atota-taratasy saripady ampiasaina amin'ny fifidianana kosa dia fantatra fa efa eo am-panatanterahana izany ny seni ka inona fa ho tratra ny fiam-potoana tokony atongavan'ireo atota-taratasy saripady ireo eto amintsika ny fanontanan'ny printy ny bulletin tokana sy ireo taratasy
samihafa io le ataontsika hoe takelaka saripady dia efa katoko koa sika amin'izao fotoana zao efa periny dia mino izahay fa ho tratra ny fepotoana inona moa le takelaka saripady anisan'izany mobilika tokana araka ny teneninao teo ny takelaka momba ny fitanina-tsoratra ny takelaka momba ny fanosana dia eo ihany koa moa le ataontsika hoe valopy tsy azo sikafana mino izahay ny mananteny izahay fa ho tratra ny fepotoana. Ankoatra izay dia ao anatin'ny fanomezana fampiofanana ireo ratsa-mangaika ny isam-paritra indrindra fa ny fotony mony seni amin'izao herinandro mialoha ny fampielezan-kevitra izao. Raha ny fantatra ihany koa dia ny 15 Meo avy izao ny fiam-potoana farany na ny arretage définitif amin'ny respi-fitianana. Fandrasany maro kosa amin'izao ny toy ny fitoriana napetraky Fanerisoa Ernève any filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Florent Rakotoarisoa. Tokony ho foana avokoa ireo didy hita fa tsy nanara-dalàna navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny taona 2024 sy tamin'ity taona 2024 ity raha toka tena manao ny asa marina ny rafi-pitsarana eto Madagasikara hoy ity filohan'ny RMDM diaspora ity. Fanadihady ny asa n'Andre Malala sy mbola avatsara hatrany. Fandikanana lalam-panorenana fanaparam-pahefana noho ny didy nanalana any Kristina Razanamasoa tsy hosorombavam-bahoaka nambady finandrahana ireo no loham-piampangana nitoriany ny Fanerisoa Ernève ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana eny amin'ny parquet général de la Cour suprême izay miandraikitra ny parquet général any haute cour de la justice. Tsy maintsy istoyany io raharaha nitoriana any Florent Rakotoarisoa io hoy Fanerisoa Ernève raha toka tena manao ny asany marina ny rafi-pitsarana. Rehefa voarainy zany io dia manana obligation izy anistoyana an'io fitoriana io. Eo isika zany zao hoe anao ny asany araka ny tokony ho izy ny procureur général de la Cour suprême izay manao ny ataontsika fampanoavana ambony ny haute cour de justice sa tsy. Tokony abotira zany hoe raha manao ny asany tsara. Faharoa inona zany ny toyany? Ny toyiny dia rehefa hitany fa mitombona ny fitoriana dia mampanao enquête izy ary rehefa vita ny enquête dia mandefa zany raha zany eny anivon'ny Assemblée nationale anao ny saisine ny haute cour de justice. Ny enquête izay ampanaoviny procureur général amin'izay fotoana izay dia mandeha eny anivon'ny Bianco dia miverina any aminazy rehefa avy eo. Faharoa rehefa hitany fa tombona ny enquête rehetrarehetra dia alefany eny amin'ny Assemblée nationale izay vaovao zany mazava ho azy ny fangatana ouverture de poursuite zany hoe ny eo amin'izay zany ny député amin'ny Assemblée nationale manao fifidianana hoe isiéger ny haute cour de justice na tsy ekena ve sa tsy le dossier izay nalefa ny procureur général io. Aory izay dia ho foana avokoa ireo didy tsy nanara-dalàna no raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny didy rehetra izay navoakana ka tsy manara-dalàna dia tsy maintsy ho rava. Any amin'izay zany no mijeritsika izay jurisprudence misy na izay voapetraky ny lalàna satria mbola tsy nisy teto tany aloha ny hoe olona mahasa mitory ny HCC amin'ny fandikan-dalàna na ny abus de pouvoir, abus de fonction izay ho ataony dia ho hitantsika hoe zany toyany fa raha hoe anatina tany démocratique sy ny araky ny lalàna dia rehefa misy fraude ny zavatra anankiray dia annulé ny zavatra nateraka izany fraude zany. Mihoatra ny 10 taona ny prescription na ny faharetany io raharaha io ho iatra ny Fanerisoa Ernève. Ireo didy sy fanapahan-kevitra no raisin'ny HCC tamin'ny taona 2024 sy tamin'ity taona 2024 izay hita fa misy tsy fanarahan-dalàna moa nitoriany ny Fanerisoa Ernève ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarisoa io. Sahala amin'ny prescription amin'ny zavatra rehetra dia misy prescription de 10 ans zany hoe 10 taona ny prescription amin'io ka izao zay nametraka fitoriana zavatra nitranga tamin'ny taona 2023 dia sy 2024 dia manomboka izao zany
miatra le prescription de 10 ans eny anelanelany eny raha misy acte ataony fampanoavana de tapaka dray zay prescription zay de mandeha indray zany hoe mihoatra ny 10 taona zany ny prescription amin'io raharaha io fa eny anelanelany dia misy acte na atao hoe misy zavatra ataony fitsarana manapaka an'izay prescription izay arak'izany dia mitody teny amin'ny lehibe ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana tampony ny masony malagasy rehetra malona ny fitoriana napetraky ny filohany RMDM diaspora fa mangina sy tsy miteny kosa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny seni manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro hita ataon'ireo kandida sasany mialohan'ny fifidianana sombam-bahoaka anisan'ireny tsy fanarahan-dalàna ireny ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fanerenankolaka ireo mpiasa-panjakana hampandany ny kandida iray tranga manam-pirofo izay tsy fanarahan-dalàna izay ny fampiasana ireo sekoly anaovana fampelezan-kevitra anisan'ny nitondran'ny fandarana miara-manonja fanehoan-kevitra androany makasika izay tsy fanarahan-dalàna maro be hita mialohan'ny fampelezan-kevitra izay rindra tsara ny Prince Mathieu. Misy eo amin'ny endriny maro samihafa ny fampiasana ireo mpiasa-panjakana sy ireo fitaovam-panjakana ataon'ny kandida akaiky ny fitondrana amin'izao akatoka ny fampelezan-kevitra izao. Tsy mipetraka intsony ny tsy fiandanina amin'ny fitantanan-drara-panjakana na ny neutralité de l'administration. Maro ny lalàna voahitsaka anisan'izany ny fanaovan'ny kandida sasany fidinana ifotony any anaty sekoly ary koa ny famitrana banderole na kandida amina sekoly. Hatramin'izao mangina sy tsy miteny manoloana ireny efa nitsaka tsan-dalàna ireny ny seni sy ny HCC. Tena tahaka nyity trangatany mahajanga ty dia tena nanaira ny tompona andraikitra anankiray professeur anankiray mihitsy satria dia mivoaka teny amin'ny tambajotra sosialy izy ity tafiditra any an-trano-tsekoly mihitsy ny kandida ty ray tao mahajanga tao manao fizaran-javatra dia any no mitondra ny t-shirt misy ny numéro an'ilay kandidaty sy ny lokony misy azy aiza amin'izany fotoana zany ny eo anivon'ny ACC sy ny seni zany satria dia fioara-pefy zany tsy fanajana izany ny lalàna amin'ny feny fifidianana. Miteraka aiai amin'ny fangararany fifidianana ny trangan-javatra tahaka izao. Tokony hitovy lanjarateo ny kandida rehetra na avy amin'ny antokoinina na avy amin'ny antokoinina. Efa maro ny nampanelo lakolosy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro hita mialoana ny fifidianana ka andrasana ny fandraisana andraikitra ataon'ireo rafitra mikirakira ny fifidianana. Yampita eo amin'ny lafim-baovao makasika ny fampianarana kosa indray isika 5 volana izahay izao nianatra ka vatsy mpianarana sy kojakoja mpianarana 5 volana no andrasanay hoy ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo izay nanatanteraka fitokonana androany takiny izy ireo ihany koa ny ampiakarana amin'ny vatsy mpianarana hifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana ankehitriny ankoatr'izay tsy misy rano mandeha intsony eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoan'izao anisan'izany ny eny Akatso sombiny amin'ny fitakindra mpianatra eny amin'ny université Antananarivo ireo nisy moa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy mpianatra teny amin'ny université Akatso manoloana izay fitakina nataon'ny mpianatra androany izay Java Andremaefa sy Tahiriny ihany no mitatra izay vaovao izay. Naharitra ora maro ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ireo mpitandro ny filaminana androany teny Akatso. Tapaka tsy nazo ny famezivezena ny lalana miditra sy mivoaka teny amin'ny université tapany maraina tontolo. Ny famaly ny torabato sy ny bomba mandatsa-dranomaso teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Efa maro ny dingana natao hoy ireo mpianatra ary efa nanomero amin'ny 70 ora izahay saingy tsy nisy niany ny fitakina ka tonga amin'izao hetsika mafimafy izao. Izahay mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo dia tsy manaiky ny vatsym-pianarana 3 mois plus équipement satria efa 5 volana angarangidiny zay zao mianatra midika an'izany dia vatsym-pianarana 5 volana plus équipement no andrasanay ary zay nitakinay amin'izao fotoana izao. Tsy ekenay koa ny rano tsy misy ety amin'ny anjerimanontolo satria ny any amin'ny laboratoire sy ny fitoerana fidiovana rehetrarehetra dia efa tsy misy rano daholo amin'izao fotoana izao. Ary ny fitakina ihany koa dia ny hoe iverenany wifi satria efa amam-bolana maro zany zao zay
tsy nisy wifi tety ahafahanay manao ny recherche sy ny fianarana zay ataonay ary ny fiakarany vatsim-pianarana satria dia ny vidim-piainana rahantsika malala amin'izao fotoana izao efa miakatra ka dia mila paralelina amin'izay zany ny vatsim-pianaranay mila miakatra zay tsy mitako hoe 100% fa mila miakatra fotsiny zany ny vatsim-pianaranay dia manatenanareo fanjakana republika ny ministera sy ny sira zany mba mahan'izay farazy aingana zay fitakianay mpianatra takin'ireo mpianatra ny ampiakarana ny vatsim-pianarana mifanaraka amin'ny fiakarany vidim-piainana ankehitriny tsy zarizary ny fisitrahana raha misotro madio tsy lazaina intsony ny delestage isan'andro sy ny faratsiny ny fotodrafitrasa hipetrahana sy onenana ity izay mandraty fianarana eny amin'ny anjerimanontolo ny fanazavana raha volanay aty amin'ny zareo ny takiny tsy manaiky zareo raha tsy ady raha tsy ara-potoana le izy dia rehefa volanay ve ny takinay 3 mois zany tsy ampy anay tompo hiana raiky loha zany dia tapitra ny rano izay tompo ny WC ty raha indimy makany WC zay mandany 500 WC zay tompo aty mpianatra zanak'olona mpanan-karena 500 zany zay efa mba mavita frais anay mody dia nefa le izy ariary 100 ve no alaina aminay isan'andro ny WC mihidy tsy mivola tsy amin'ny sivy ny rano ijaliana ny jiro wifi tsy misy tanatin'ny fotoana nandeha foana le izy misy foana neny tsy mahazo bourse raha aminay ireo moa zany mba nisy hoe maromaro taminay hoe tsy nandoha le droit d'inscription toy zareo lao any iny tsy mety zay satria nisy zao efa 1000 étudiants tsy nahazo bourse nakaiza ny volan'ireo zany ireo kisy tsy nahazo ireo dia tretiko hoe mandray zay 3 mois ny première année any amin'ny 7e mois izy vao mandray le izy tsy mety zany tsy ekenay raha ataonareo 3 mois io dia vitay anatin'ny 2 semaines ny fizaraina an'io raha zay ny fangatahanay avereno amin'ny laoniny ny fampianarana aty amin'ny université sy ny rehetrarehetra alao iverina ohatran'ny taloha mihitsy fa lasa atao kilabao tompoko izay mpianatra ankilabao tanteraka ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony hoy ireo mpianatra tsy hita mazava ny tena politika ny fanjakana hamahana ny olona ny mpianatra eny amin'ny université hatramin'izay zary lasa kolotsaina ho an'ireo mpianatra ny manao fihetsiketsehana tahaka izao hanika tonga hatramin'ny fifandonana sy ny fampiasan-kery matetika na izay koa raha dia mba leo zany amin'ny grève zay misy aty amin'ny anjerimanontolo foana satria ohatrany tsy misy meno mihitsy ary tena lasa gidany mihitsy ny fampianarana eto amin'ny tany sy ny firenena satria dia tena ataon'ny fanjakana kilabao dia zay zany mba mahatonga anay kio hoe aleo mba hisy lanjany amin'izay ny fampianarana zay tovozinay aty amin'ny anjerimanontolo mba ahafahan'ny fanjakana ahafahan'ny firenena an'kio mba mandroso anay kalitao fampianarana ankapobeny na te hiezaka ary ny mpampianatra tsisy azony atao satria izy koa mijaly anatin'le izy lasa mahitanay izy dia ontsa fotsiny izy dia lasa hoe enjikenjehana vitaina vetivety kely le taom-pianarana tsy mety zay tsy ampy le fahalalana azonay tsy hijanona ny fihetsiketsehana ary vao mainka iamafy izany raha tsy mivaly ny fitakiana ho ireo mpianatra tsy aivina vao tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity anko no nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra teny amin'ny université polytechnique votivorona fitakiana fanatsarana ireo fotodrafitrasa akoatra ny vatsim-pianarana ihany koa no takian'izy ireo fa 7 ireo vehivavy no irotsakofidina solombam-bahoaka izany hoe 800 ireo kandida ihany vitsy ihany koa ireo vehivavy no mitana anjara andraikitra ambony amin'ny antoko politika misy azy vitsy ihany koa ny antoko politika no mamesehatra ny vehivavy indrindra rehefa androtsaka kandida amina fifidiana iray maro ny sakana mahatonga izany hoy avy amin'ny filan-kevim-pireneny vehivavy na ny CNFM androany fanadihadiny zava Andre Mahefa sy Tahirinaina hatrany vehivavy miatsasa manila ny malagasy mbola ambany anefa ny tapasotoany vehivavy amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny politika fa indrindra amin'ny filatsako-vidiana amin'ireo fifidianana samihafa misy eto amin'ny firenena raha hoany antenimieram-pirenena manokana ohatra 7 isanjato monja ny vehivavy solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao mienatra ny tapandrasana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika io raha ny tarimarika anjerena ho an'ity fifidianana ity dia 7 isanjato monja n'ireo kandida no vehivavy antony maro no mahatonga izany ho ny conseil national des femmes de Madagascar na ny CNFM voalohany aloha ny vehivavy tsy dia betsaka loatra no manana toerana ambony ao amin'ny antoko politika misy azy misy koa ny antoko politika tsy mametraka vehivavy solon-tenan'izy zareo rehefa mametraka ny kandida zany zay eo dia mibetsaka ihany koa ny vehivavy zany miroso
tsy ao anatin'ny sehatra politika, tsy ao anatin'ny antoko politika fa miroso amina fikambanana. Nefa ny fantatsika le sakana maromaro teo na ara-bola fotsiny zany ohatra, na ara-fitaovana na ny toerana lavitra, fa eo ihany koa le tsy de fahavononana amin'ny andray andraikitra eo amin'ny rarahana fitantanany firenena. Manoloan'izany nisy ny atrikasa natao ampiofanana ireo vehivavy mirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny 7 Mey izao, izay no karakara ny Conseil national des femmes de Madagascar na ny CNFM. Misy 770 amin'ireo kandida 470 no vehivavy. Vehivavy mahomby, olom-boafidy mahomby no tanjona hoy ny fanazavana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny mety ho toetr'andro kosa indray dia ny tomboherika lasa rivo-doza ilay andro ratsy ao amin'ny avaratry ny lakandrany Mozambika ary nomena ny anarana hoe Idaya izy alina. Rivo-doza fafolo tamin'ity vanim-potoana 13 4 ity Idaya. Any amin'ny manodidina ny 300 kilometatra avaratra andrefanantsiranana misy ny Fohibeny. 500 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, izay arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora manakaiky ny Fohibeny. Mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Anio indiany akandrefana hatrany ity rivo-doza ity ato anatin'ny andro vitsivitsy manaraka ka hipakany amin'ny morontsiraka Tanzania ny sabotsy ho avy izao, raha ny vinavina nataon'ny teknisianina eo anivon'ny famantarana mety ho toetr'andro. Araka izany, tsisy fiantraikany amin'ny toetr'andro eto Madagasikara ny fisian'ny Idaya, tsy misy araka izany filazana loza mahakasika azy raha ny vaovao hatrany. Fa miantso ny malagasy rehetra leo ny zavamisy izay ho tonga mavitrika amin'ny fifidiana izay atao ny 7 Mey ho avy izao ny kandida ny firaisakina ao amin'ny distrikana Tsimondrano Voangy Raharmanarivo. Ho an'ny tetsy amin'ny commune Alakamisy Fenorivo no tsidihany androany dia efa tafakatra hatrany amin'ny 3 hetsy ny vidin'ny jetsika ilainy tantsaha. Mila manovy izany zavamisy izany isika hoy izy nandritra ny fitafanty sy ny firesahan'ny vantana ny fanaovana tamin'ny ponina teny an-toerana. Yasanandre Malala sy mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay. Tsy misy afa-tsy ny fandeharana mifidy amin'ny 7 Mey ho avy izao ny vahaolana azahoana miala amin'izao fantrana lalina izao hoy ny kandida ho solombavam-bahoaka natotry ny firaisankina ao Atsimondrano Voangy Raharmanarivo. Ny ombom-peo ireo rehetra ny fanena taminy atao amin'ny tsenana Alakamisy ny Fenorivo fa tsy zaka ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny fiainana dia tena mafy. Nisy vary rokapoka zao mba mividiana dia ny sabaka ohatran'izao natao teo ambany tongotra, misy ny tsaika teo le izy lasa n'le vary tonga tany an-trano ray mahiny radio no vokatry le délestage ka noho izany tompoko dia makasitraka makatelina madame Voangy zay latsaka aty fa ity ihany ny fanavotana ka dia manetana anareo zay mba hifidy. Manay zany fiainana miasarotra ny tsena tsy mandeha fiainana miakajabe dia tsy mety aminay zany le izy la ovaina zany le fiainana satria tsy mety le izy. Tena mbola sarotra kely aloha fiainana amin'izao hoe ila le fambolena mihitsy zao tena mila firaisana kely zany tsika. Ie. Fa 7 volana Mey raisy ny andraikitra aretany manodidina rehetrarehetra mba handray andraikitra laharana faha-efatra ny kandida tiako Madagasikara ao anaty vonona firaisakina io laharana faha-efatra io dia manana ataoviny adidy dia tany ny olona fa mila manofotsika. Zava-dehibe loatra ho an'ny fanavotam-pirenena ny fandehanana mifidy amin'ny 7 Mey ho avy izao ho hiatrany ity kandida ny firaisakina ao Atsimondrano ity. Miantso ny vahoaka indrindra fa ny vahoaka na Atsimondrano ho tonga maro anefa ny adidiny i Voangy Raharmanarivo. Entanina ny olona andeha hifidy satria mila manofotsika, mila mandray andraikitra ny olona tsirairay, tsy vitako zarery ary tsy vita ny olona vitsivitsy fa tena ny olona mihitsy ny mila hoe mandeha mifidy be da be mba ialana amin'le hoe fangalaram-bato zany rehefa avy eo ary tsika koa fanavotam-pirenena dia izay no anetanana ny olona mba handeha fidy satria hitanao teo fitaraina ny olona tena mijaly mpamboly daholo ny ety toerana, mpamboly sy mpiompy daholo ny zesika ny tenen'ny tantarainy teo milafo be dia izay mihitsy ny hoe mandehana mifidy mba ahafahantsika manova, ahafahantsika manaisitra izay mpitondra tsy mahomby matoa tsy mahafaka mamezo fototra ho an'ny olona akory.
tetsy andaniny zany nampitandrina mafy rehetra mikasa ny angalabato amin'ny fifitenana ihany-koa ny tenany ary miatso ny ampitsarina ny teritery. Eto zay dia manao antsoava amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra, ny chef pokotany, ny chef de district, ny délégué satria efa mba mahenoheno resaka ihany zay any dia manao antsoava zay okare tovy amin'ny ara-dalàna ny asa fa okotsika tsy hitanila. Eo ihany koa ny amin'ny fampianarana ny teritery izay ataon'ny Sisco any amin'ny ZAP sy ny mpampianatra rehetrarehetra any tonga aty aminay daholo ny message dia atao fotsiny samy manao ny fanentanana ataony fa aza mifaneritery mihitsy. Namafisiny ity kandida ny Firaisankina ity moa fa izy irery ihany no kandida natodotry ny Antoko-Tima ao Atsimon-drano. No fanentanana ao amin'ny mpikambana tiky Madagasikara rehetrarehetra ny tenanay fa tokana ny kandida ny tiky Madagasikara dia izay ao anaty volona Firaisankina zany dia atytsika ny miaraka okotsika hanaraka ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana ho fanavotam-pirenena zay tombontsoa iombonana no jerentsika fa tsy ny tombontsoa ny tsirairay. Ho fiatrena ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra dia vonina ny andraina ndraiky ny akoho ireo tanora Tima ao Atsimon-drano izay anomboka ny sabotsy ho avy zao. Ny tanora tiky Madagasikara zany izay solitena ny tanora tiky Madagasikara eto amin'ny faritra Atsimon-drano fa misy hetsika lehibe ho atao amin'ny sabotsy fa 4 ny volana May amin'ny ray sasany ao amin'ny espace Olympia Pitatafika. Fiaonambe atsika io fotoana io ka manentana atsika atao amin'ny namana atao amin'ny tanora rehetra fa eo atsika no ahitany zava-dehibe izay ho ataontsika tanora tiky Madagasikara Atsimon-drano. Ny toy-tena Tanjombato moa ny fidinana ifotony nataony Voangy Raramanarivo omaly sy tamin'ity androany ity. Tanjona tamin'izany ny fampafantarana ny vavonana Firaisankina sy ny laharany kandida ny Firaisankina ao anatin'ny bilita tokana ho an'ny distrika na Atsimon-drano. Eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny finoana kosa indray no anoizatsika ny fampahalalam-baovao notendreny Papa François ho evekany Maintirano ny Monseigneur Rakotoas Mbola Clément Hérisou avy ao amin'ny congrégation des pères missionnaires de Notre-Dame de la Salette, vicaire délégué ho an'ny administrateur apostolique an diocèse Maintirano ankehitriny. Maro ireo fianarana noratoviny sy ny andraikitra efa nosahan'ny Monseigneur Rakotoas Mbola Clément Hérisou. Ny volana Jona tamin'ny taona 2024 no nohamasinina ho pretra ny tena ny tany Antsahasoa. Nanomboka tamin'ny taona io hatramin'izao, manana traikefa amin'ny asa pastoraly ny tenany. Efa proviseur ny lycée Saint-Michel Kazimirutra sady vicaire ny district no curé ny district an'Antsahalova sady vicaire général ny diocèse Maintirano ary nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. De curé ny district an'Antsahalova sady vicaire délégué ny administrateur apostolique an diocèse Maintirano ny Monseigneur Rakotoas Mbola Clément Hérisou ny alohan'izao nanendrena azy ho evekany Maintirano izao. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray dia nosaziany Fédération Malagasy misana ny baolina kitra na ny FMF tsy handray anjara amin'ireo lalao rehetra mandritry ny roa taona Ira Joma Zalandy Andrianirina na Ijoma avy ao amin'ny club ny Fossa Junior raha ny taratasy nivoaka nandritry ny fivorian'ny komity mpanatanteraka ny FMF ny 9 aprily lasa teo. Sazy tsy milaza ny antony ary tsy manaja ny lalàna amin'ny feno baolina kitra hoy ny fanambarana nataony Fossa Junior FC. Tsy nomena fahafahana hoenona akory iray mpilalao nazon'ny arotena hoyatra ny fanazavany. Nandefa taratasy maro sy mailaka tany amin'ny FMF, nangataka fanazavana sy nanontany ny antony fanapa-kevitra manoloana ity tranga ity ny mpitantana ny Fossa Junior saingy tsy nisy valiny hatramin'izao. Everina ho fanitsakisany ny lalàna eo ambany fifehezan'ny FIFA, FIFPro ary ny TAS ny fanakanana amin'ny tsy misy antony ny mpilalao tsy hanao ny asany hoy ny voarakitry ny fanambarana. Nilaza ny ampiakatra ny raharaha ambombony kokoa ny Fossa Junior azony Joma ny rariny sy ampitsara n'ity fomba fanao izay tsy mampandroso ny baolina kitra hoy ny fanazavany. Tsy aivina fa isandreo nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy nanomboka tamin'ny taona 7 Barea U17, tamin'ny taona 8 Barea Kozafa sy Barea Tranina, tamin'ny taona 7 Barea A ary tamin'ny taona 12 tao anatin'ny Barea Tranina ary Barea A tamin'ny taona 13 Ira Joma Zalandy Andrianirina.
Ny vaovao ny magaresaka iraisam-pirenena kosa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny 9 Jolay hatramin'ny 12 Aogositra ho avy izao no tanterana any Paris renivohitry la France ny lalao olympique amin'ity taona 2024 ity. Manoloana izany dia naneho ny ahihany ireo mponina ka nisy ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo ny amin'izay mety ho fiantraika ny lalao olympique 2024 amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny andavanandro. Dia hoarantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny voromanoloana ny Premier-ministre anaty tany ary nangataka fihaonana tamin'ny ministre Gérald Darmanin ireo manao amin'ny le relevé de la médaille ny momba ny zony Boston sy ny olona monina an-dalambe ao Paris ny foto-tresaka indrindra amin'izao akatoky ny lalao olympique izao. Ny ahihany ireo mpanao fihetsiketsehana mahakasika izay mety ho fiantraikan'ny lalao olympique 2024 any Paris ary nisy ny fampahafantarana momba izany mahalalarby teo anoloana ny birao ny ministera anaty tany ao amin'ny boriboritany faharoapolo any toerana. Nandrehitra bomba setrika izy ary nilanja sora-bavety manoloana ministera nampivondrana fikambanana 20 mahery miasa isan'andro miaraka amin'ny tsy manan-kelofa ireo mpifindra monina ary ny rehetra mipetraka eny an-dalambe ity hetsika ity. Fikambanana tsy miankina 70 mahery namoaka taratasy tamin'ny alatsinainy teo ny manam-pahefana isa-paritra ao Paris ny komity mpikambanana olympique ary ny mpanohana ny lalao olympique ampitandrina amin'ny mety sy ny fanadiovana ara-tsosialy amin'ireo olona voailika indrindra eny amin'ny araben'ny Paris sy manodidina mialohan'ny fanatotosana ny lalao. Ny 9 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra moa no anatanterahana ny lalao olympique ao Paris. Ny fihaonam-be olympique iraisam-pirenena natao tao Peroa ny volana septambra 17 no namaritra fa atao any Paris Frantsa ny lalao olympique andian'ny 17. Ny fandaharana Global News sy ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Thor Love and Thunder no aranao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao niaraka aminay hatramin'ny farany, manome fotoananao ny tenako amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.